Tonga indray a iza ho any sa iza to mitarodositra inzay fa ndao ial Funjeo e ndao e ndao iso. Dia ahoana natao amin'ity lehilahy ty? Tena vaky mihitsy ny saiko. Tsy misy eto amin'ny Israely mahasan'ity Goliata ty. Tena tsy lany iry mpandraka. Ny tena ny alava ngefa ho 3 metatra e. Eny tompoko, zao ny farany. Davida no anarako. Tsy kely loatra ve raha ity natao mpanjaka? Fitao ah. Mangina fa tsy hainay izay tenen'ny mpaminany e. Tsy omeko anao zany io jiaby-ndrasany raiko ana. Tsy maintsy tongako any an-trano ianao fa aza matahotra. Nanahoana ny fiandrasana onjy sy tany an-tsahatandro Davida? Lamina tsara. Nisy leonas be rangena nafika an'le ondry tany. Tia indray ve resaka, tia indray ve resaka. Aza maty kambo a. Hita ho fa le tiako miseho amin'ilay aiza koa zao nisy an'izany fa aza mamorona. Mba eno fotsiny le ankizy rehefa miteny. Ny anareo dia izazy io foana. Tsy mandaina mihitsy ny izazy io hatramizay. Vavaka ange io e. Io raha ny tena mivavaka indrindra aminareo. Dia tsy natahotra ve ianao tamin'izany? Fa izaho aloha no tena mitoeranao tena natahotra e. Tena tsapako kifa miaraka amin'Andriamanitra. Dia na mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana aza dia tsy atahotra ny loza. Davida, dia tena sa zany ianao a? Voninahitsy Israely ange no ao ambadika izao ato izao e. Andriamanitra tsy nitsipikako ny kikiko ary ny sabatra tsy mahavonjy anahy. Fa ianao no mampingako miteninao ny sabatra alely amelezilez Filistinina io. Inona ny elehan'ny lahy ty? Teo fatingala manatony lahy ty. Teo omeko ny voromanidina mifatan'ny lahy androany. Ovony vonoko lahy ary ataoko hoan'ny biby diny sisa fatan'ny lahy. Rasarasaiko amin'ny sabatra lahy androany dia hotsony romoko amin'ity lefony ity. Ianao manantona na amin'ny sabatra sy ny lefony. Zaho kosa manantona na amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro. Andriamanitra mialamila ny Israely izay efa noekenao. Amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro ny hidirako anao. Davida sy Goliata, Finoana Mandresy tahotra. Sary Miaina Kristiana Malagasy vaovao be, hivoaka ny 20 septambra 2025 eto amin'ny MCTV. Tahaka ireo Sary Miaina efa hitanao eto amin'ny MCTV dia ny scénario zato isan-jato malagasy, mpilalao zato isan-jato malagasy ary animation zato isan-jato malagasy. Tsy mivoana amin'ny baiboly nefa ny tantara tena mampientanetana, hitondra fahendrena sy lesona ary fampaherezana ho antsika rehetrarehetra, ampitombo ny finoanao. Hivoaka manomboka ny 20 septambra 2025 izao any amin'ireo fiangonana misy anao. Omena tombony manokana tsinona ireo mpampianatra sekoly alahady izay mandefa ireo Sary Miaina Kristiana eto amin'ny MCTV. Maimaim-poana fa misorata anarana ato am-pejy na amin'ny alalan'ny mailaka na amin'ny alalan'ny telefona izay misoratra eo amin'ny écran anao. Soraty manomboka izao ary ny anaranao sy ny fiangonana misy anao andefasanay ny vidéo. Ho an'ny rehetra kosa, abonneo ny chaîne YouTube ny MCTV na ny page raha eto amin'ny Facebook ianao na tsy dio mandrakariva ny https://mctv.mg anarahanao ny toy an-tantara sy hijerenao ireo dessin animé maro hafa izay ao anatin'izany site izany ihany koa.
apartao zarao teneno ireo namana akaiky anao fa efa mizara ny filazantsara koa ianao raha manao izany. Davida sy Goliata, Finoana mandresy tahotra, mivoaka manomboka ny 20 septambra 2025 izao eto amin'ny MCTV. Za kely fa ny Andriamanitra ngeza be.